Ya, fa dimy manaraka manentana ny vahoaka ny Tananarivo na distriktan'ny Tananarivo sy ny distriktan'ny Fianarantsoa ny tenako amin'izao fotoana izao. Satria maro ny zavatra ataon'ny Hery Rajaonarimampianina na dia tsika ao Tananarivo any aza mijerevotsika ne le ao amin'ny kapitala ihany, le ao amin'ny vilivila reny ihany no tohanan'ny Hery Rajaonarimampianina. Fa nahoana le amin'ny sisiny reto mbola misy katrami, mbola misy mpangataka, fa maninona no toe-tsaigna manao ohatran'izay. Ka andao tsika hiara-hitsangana manentana anao za Natalia zao manentana anao vahoaka ny Tananarivo sy Fianarantsoa. Ny Fianarantsoa amin'izao fotoana zao rano sasatra, vidim-piainana erantsika malala ary na dia ao Tananarivo aza. Fa maninona moa ny Tananarivo mbola manao zavatra tsy famity? Moa avy alika mety hoany noho amin'ny tsy fananana zany, noho amin'ny toe-tsaigna tsy mety zany, toe-tsaigna ny Rajaonarimampianina mahatonga izao zavatra zany. Fa maninona tsika no manao zavatra tsy fatao noho amin'ny Hery Rajaonarimampianina. Zany hoe ny fototra ratsy indrindra eto ao avy amin'ny Hery Rajaonarimampianina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ao Fianarantsoa ny rano sasatra. Dia manentana antsika mba hiaraka hitsangana allo zalahy hasorontsika eto ary tena resy lahatra za tamin'ny antsika tao Tananarivo niaraka nitolona iny. Fa le nampalahelo anahy fotsiny izy tsy tao. Tonga dia efa nilefa izy fa raha takatra tao izy. Tonga dia efa nitetentsika nataontsika boucher tany izy dia samy vita hatramin'ny fianakaviana. Satria ireo fianakaviana ireo ihany no totoanany, hamboamboariny ny trano sy ny fiainany. Fa tsika vahoaka malagasy dia tsindritsindrina. Tena manentana mihitsy ary mbola misy ny fitolonana andao tsika hitolona ndraika. Mbola herintsika ary tsy avelantsika koa tsy miala. Fianarantsoa koa anatin'izany. Rehefa nitondra Hery Rajaonarimampianina dia mijaly antsika amin'ny rano, jiro. Fa maninona manao ohatran'izany? Raha i apôstôly Marika Tatandraza no mitondra eo rano zany tsy jaliana ary jiro zany tsy jaliana tonga dia zaraim-potsiny. Tsisy volana ary zato miala amin'izany. Même parata ozy mazianga mahay anazy. Dikan'izany andao mihitsy atsika anohatra ny Hery ifidy ny Marika Tatandraza ho mpanjakantsika. Fa raha ohatra ka tsy tanteraka zany sambory za. Tonga dia efa tapaty tendako tira tsy tanteraka zany zavatra teneniko zany. Ary tena samy joro vavolombelona mihitsy zaho amin'izao fotoana zao. Fa andao atsika ny voanany amantarana anazy fa tsy vitany vavabe ty zavatra ty. Vavabe ny Hery Rajaonarimampianina tamin'izy agnano propagandinazy tsy nampoizina ohatran'izao ny zavatra nitranga. Rehefa tafapetraka amin'ny plasiny izy nidakany atsika vahoaka malagasy. Ka dikan'izany aloko atsika vahoaka malagasy mba handaka anazy. Ka dikan'izany manentana koa za manenga mavesatra to. Tsika vahoaka ny Tananarivo zay mijaly, mahantra, mangataka manerana ny Tananarivo reny. Fangalana baraka an'Andriamanitra io fa nahoana ny malagasy samy malagasy mifanao tsinotsinony. Fa mahoana dikan'izany satana devoly eo ambadiky ny Hery ary Hery Rajaonarimampianina zany devoly velona. Satria tsy mitsinjo ny vahoaka izy fa ny tenany ihany no tsinjoviny. Dikan'izany fa devoly velona mandendeha izy amin'izao fotoana zao. Ary te hamono antsika vahoaka malagasy mihitsy. Ary tsy milamina ny sainan'ireo mpitondra fanjakana raha tsy mandatsaka lion'ny vahoaka. Ka aloha zay toerintsika fa raha i Marika Tatandraza mitondra tsisy vahoaka maty zany ary tsisy raha latsaka. Ary tsisy olo harary zany. Amin'izay fotoana fomban'olona tsy maintsy marary ary fomban'olona tsy maintsy misy maty. Fa raha ohatra hoe vonovonona ohatra ny tamin'le 21 avril regny tsy manaiky an'ireny itsika. Fa andao mihitsy atsika anokotra anazy hatramin'ny fakany, hatramin'ny fianakaviana, taranany, hongotantsika, fongorontsika tsy amin'ny firenena ty mihitsy. Ary asorontsika tsy hitondra. Fa aloha izy ataontsika mpangataka ry na mpilanja posy izy, na mpitary posy izy, na mpisarika sarety reny regny mihitsy ny magneva anazy. Ampinantsika mangazimaigna koa izy rehefa zay ny tiny. Dia andao atsika hanohana ny apôstôly Marika Tatandraza satria izy nihiraka farany ary mbola tsy reraka za miteny zany. Hiraka farany apôstôly Marika Tatandraza hamonjy atsika vahoaka malagasy, hamerigna ny vahoaka malagasy ho amin'ny fiadanana indray. Ka noho izany manentana atsika vahoaka ny Tananarivo zay hanisany manohatra ny Hery Faratampony sy ny député 770
andao tsika ary zahay tena vonona iara-iasa aminareo mitsy député ary tena misaotra betsaka anareo tsy nagneky nanaovan'ny hery rajonary mampianana kolokolo hery voalavo kolokolo voalavo mpamotika ny firenena mangadiady ny fananany vahoaka malagasy voalavo zany dinidinitsika ne rehefa voalavo zany tsisy na hino na kodoro regny potipoteny aby noho ny fitiavan-tegna anazy dikan'izay manentana antsika voaka ny Tananarivo vahoaka ny Fianaratsoa andao atsika hitsangana andao tsika iray saigny andao tsika iray hevitra iompona mba ho ray satria ozy oabolany taolo zay tongotra miara mamindra ozy soroka miara milanja firaisankina no hery zany hoe aloha herintsika zay firaisankina no hery zay fa higny no hitan'Andriamanitra hitany Jehovahandriamanitra mitsy io dia aloha tsika hitsangana faratsika am'rasaigna mitrantsehatra Jehovahandriamanitra zay nanao ny lanitra sy ny tany io ary za mino zany tena hinoko ary apôstôly Marika Tatandraza no mitondra miadana tsika voaka malagasy ka manentana antsika tompoko andaho atsika ihombogna atsika iraisaigna atsika aloha tonga dia fa esorontsika agny re député reo ara mpiara-miasa tao aminazy fa nahoana antsipaka misy zavatra hitany fa tsy nilamina tao sy ny fitiavan-tegna ary ny kolokolony ka andao koa tsika voaka malagasy satria efa mahatsapa ny fijaliana mafy ahongantsika mitsy mitsivadika ambony ambany ny tantara dia manentana ary mino sy matoko ny fiara-miasantsika voaka malagasy fa ihombona atsika amin'izay zavatra zay iraisaigna atsika ary tena vonona koa zahay tanora anohana antsika hatramin'ny farany haraka amin'ireo député reo mankasitraka tompoko saotra ny ano hatramin'ny farany